La 4G Batelma vous présente Ny Vavao. Tonga avy mitsidika Batimax ao tsara lalàna fa hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoriana ara-potoana voalohany anteny miram-pirenena sy ny anteny miran-dolona amin'ny ity taona ity. Teboka maro samihafa no hivoatra ao anatin'izany, haritra 10 andro ny fivoriana. Namoaka fanambarana ny OMS tamin'ny alalan'ny tranokala-mpifandraisana sy ny tambazotra serasera fa mety hanasitrana ny coronavirus ny zava-maniry toy ny Artemisia. Namafisin'izy ireo ihany koa fa manohana ny fikarohana sy ny fitsaboana nentim-paharaizana ny OMS. Ny fahavalo ny volana Jolay ho avy izao ny hiditra ny taom-pianarana vaovao eny anivon'ny Université Manerana ny Nosy araka ny tapaka nandrindry ny Copries no nitanterana omaly tamin'ny alalan'ny vidéoconférence. Miankina amin'ny toedrarà misy ara-pahasalamana ihany nefa izany. Entina aminao anatin'ny fampalalam-baovao ny mahakasika ny confinement ny zaza autiste. Fianakaviana iray no nanaiky mifampiresaka tamin'ny mpanao gazety. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any États-Unis, toerana maro no efa miditra tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ankehitriny raha toka mbola isan'ny firenena voakasika indrindra amin'ny coronavirus ny any an-toerana. Hatreto manodidina ny 8,9 alina ireo namony eny. Nadidin'ny avetrany. Finaritra topoko lasy topoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Kolotivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao tsy misy ny tranga vaovao fitratran'ny coronavirus. Miampy roa kosa ireo sitrana soamantsara ireo no nivoatra nandritra ny tatitra izay nataon'ny CCO Covid-19 androany tamin'ny iray ora sy sasany tolakandro. Tinara tsy mandresy. Tsy nahitana olona vaovao, voatilo mitondra ny tsimikaretina Covid-19 teto Madagasikara, ka mijanona ho 150 ny isan'ny tranga. Ny ampy roa kosa, ireo nafen'ny fepetra fahasitranana ka afaka nody soamantsara ny tokantrano. Tafakatra 100 noho izany isan'ireo sitrana. 50 kosa, ireo mbola ray maso sy manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Tsy misy ireo ahitana soritraretina fahaseporana sy ahina ny ainy ary tsy nisy ny namony ainy. Ireo indray no tarehimarika navoaka ny ivon-toeram-pibaikoana momba ny Covid-19 androany tamin'ny iray ora sy sasany tolakandro. No mariny Profesora Vololtina Anta, mpitondra teny ity ivon-toerana ity, fa tarehimarika hatramin'ny omaly hariva ireo nampitany androany ireo. Mbola andrasana ny valin'ny fitiliana ny totosana androany maraina raha ny fanazavana. Hatramin'ny omaly hariva aloha dia tsy nisy ny tranga vaovao. Miandry ny tranga vaovao raha nisy izany tamin'ny fitiliana enikeo maraina zany ka hatramin'ny 12 atoandro teo hatramin'ny atoandro teo zany mbola tsy voaray moa zany dia noho izany zany dia 150 ihany loatra eto ny olona zany izay fantatritsika azo antoka fa mitondra tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara eo ampiandrasantsika zany na misy na tsy misy ny tranga vaovao ny maraina ka hatramin'ny atoandro iteo. Zany hoe ny teny teto moa zany maly atoandro 150 dia ny hariva tontolo tsy nisy ny tranga vaovao tamin'ny fitiliana izay natao. Mariana ihany zany fa mitohy ny fitiliana fa ny valin'ny fitiliana ny anio maraina no andrasantsika. Na izany ary nefa dia mba misy vaovao mahafaly ihany koa hozaraina amintsika satria misy hatrany ireo sitrana misy anankiroa izy ireo. Zany hoe miakatra 100 zany nisan'ireo olona sitrana izay olona zany mitondra ity tsy mikaretina coronavirus ity dia miakatra 100 izy ireo zany hoe 50 hatreto no mbola ao anatin'ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso. Araka ny hitantsika dia misy hoe 227 nisan'ny fitiliana vita. Test vita zany marihana fa tarehimarika hatramin'ny 7 ny volana Mey izy io tarehimarika hatramin'ny 7 ny volana Mey 24 ireo zany ny totalin'ny test vita fitiliana vita nanomboka hatramin'ny 17 martsa ka hatramin'ny 3 Mey 2022. Ny forme grave moa arak'ilay efa fitenitsika azy tsy misy ny maty tsy misy. Mbola ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana hatrany Madagasikara amin'izao fotoana izao, na dia misy aza ny fiverenana tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro.
Ilaina trany ny fanajana ireo lamina sy fepetranapetraka mba hitandrona ny fahasalaman'ny tsirairay. Isan'izany ny fanaovana azotava, ny fanajana ny elanelana irametatra sy ny fanasana tanana matetika. Sokatra tamin'ny fomba ofisialy androany fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona amin'ny ity taona ity. Teboka maro samihafa no ivotra ao anatin'izany. Aritra 10 andro ny fivoriana. Henri Florio. Ambarako ary fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana voalohany ara-potoana ny antenimieram-pirenena taona 2024. Araka ny andalana faharoa amin'ny andininy fadimy amby fitopolo amin'ny lalam-panorenana, mivory ara-potoana voalohany ny antenimieram-pirenena ny talata voalohany ny volana May ary tsy mihoatra ny 10 andro. Ny daty an'ity androany fa 5 ny volana May no mifanindry amin'izany ho amin'ity taona 2024 ity. Teny amin'ny CCI na ny Centre de Conférence Internationale teny Ivato no nanatanterahana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohany ny tolakandro teo. Teboka maro samihafa no hodinin'ireo solovam-bahoaka ao anatin'ity fivoriana ara-potoana ity, raha ny nambarany ny filohany. Hodiniana amin'ny fotoam-pivoriana ity ny tepy mbola fanjakana asipantsina na ny LFR. Efa vonona koa ny projet de loi laharana aotra 10 tsipika 24 mahakasika ny agriculture biologique Madagascar tamin'ny 20 novembre 2024. Ao koa ireo vary mangatsika toy ny ratification ireo ordonnance izay mbola ifandrisetsika lahatra amin'ireo namana ao amin'ny antenimieran-dolona. Ny projet de loi aotraotra ray tsipika 24 tamin'ny 20 févroary 2024. Noho ny manarak'izany, noho ny fambangan-toerana misy ao amin'ny CENI dia ataontsika vaindorara ihany koa ny fifidianana izay hasolo ny banga mba ho vita ny adidy manandrify ny amin'izany. Izy koa ny fiaonana ataontsika amin'ny maso-ivo sasatra toy ny maso-ivony Algérie zany. Nambarany Premier Ministre lehibe ny gouvernement nandritra ny tafafony ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety taorian'ny fisokafan'ny fotoana androany fa isan'ny teboka ivotra ao anatin'ny tetibolam-panjakana sy Pantsina ny fijerena ny lafiny ara-toekarena. Maintsy jerentsika ny vahaolana dia tsotra miezaka ny fitram-panjakana mitady lalam-bola izay razantsika mbenibeny reo mba ahafahantsika mitazo ny farafahakeliny eo amin'ny fandoavana ny vola ho an'ny zokiolona, eo amin'ny fandoavana ny vola ny mpiasa-panjakana, eo fampandehanana ny sekoly, fampandehanana ny hôpitaly sisa reo dia ezaka iombonantsika. Ny zava-dehibe tsy maintsy hitandremantsika fotsiny dia zao hoe tsy tokony ikorosofana ny toekarena eto Madagasikara noho ny zavatra miseho amin'izao fotoana zao ka manao ezaka ny fitram-panjakana mba hanamavianana an'izany. Isika dia tsy maintsy mankalisony tamin'ny taloha. Ahoana no ahafahantsika mifehy fidangana vidim-piainana ary ahoana no ahafahantsika koa mifehy izay mety fitotonga ny sandam-bola malagasy. Satria misy fiantraikana amin'ny orinasa zany raha ohatra ka miakatra ny mitotongana ny sandam-bola malagasy ary miakatra ny vidim-piainana dia misy fiantraikana zany amin'ny toekarena. Ka izay rehetrarehetra zay ataoko fa anisan'ny fepetra maro isan-karazana izay rovantsika amin'izao fotoana zao ary apetrakatsika ny lamina mahakasika an'izany ary ny setra tsy maka fanjakana rehetrarehetra dia mahita tsombotsoa amin'izany politika apetrakatsika eto firenena zany. Ireo fivoriana azon'ny be sy ny maro hatreny ihany ankilany no mety ho tanterana eny amin'ny CCI Ivato raha ny fanazavana fa ireo asam-boamiera kosa manana safidy ireo mpikambana na eny Tsimbazaza no hanatanterana izany na eny Ivato fa tetsy ankilany araka ny andiny fa 420 amin'ny lalam-panorenana ihany koa no manambara mazava fa mivory ara-potoana indroa isan-taona ny antenimieran-dolona. Anio ihany koa no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivorian'ireo olona tetsy Anosikely. 10 andro araka izany ny faharetan'ny fotoam-pivoriana izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ho an'ny antenimera rotonta. Mifanaraka amin'ny lalàna misy ao anatin'ny fitsipika ny antenimieram-pirenena ny famindrana toerana ny fivoriana raha misy ny tranga miseho
tsy azo anoarana raha nambarany mpahay lalàna iray. Manakery avokoa ny zavatra tapaka mandritra izany raha ny fanazavana hatrany. Henri Florio. Noho ny toe-java-misy ankehitriny amin'ny fiatrehan'ny vahoaka malagasy ny valanaretina coronavirus, voaterina findra eny amin'ny CCI na ny Centre de Conférence Internationale Enivato ny fivoriana ara-potoana voalohany atrehan'ireo solovavam-bahoaka nanomboka tamin'ity androany ity. Fanontaniana petraky ny maro ankehitriny hoe mifanaraka amin'ny lalàna ve izany ary manankery ve ny lalàna izay olaniana eny an-toerana raha toa ka mivoaka ny ila-pampanjakana ny fandaniana azy, ny fitsipika anaty, mifehy anteny miram-pirenena no mamaly izany izay manambara mazava fa azo atao ny mamindra ny toeram-pivoriana raha toa ka misy antony manokana tsy maintsy anaovana izany izay mifanaraka tsara amin'ny fitsipika anaty, mifehy ity anteny miram-pirenena ity. Rehefa jerentsika zany ny ao amin'ny fitsipipezana anatiny na ny règlement intérieur ao amin'ny Assemblée nationale izay azadiny fa nandalo zany fitsirina atao amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana dia milaza tokoa an'izay hoe afaka famindrana zay noho ny antony maro samihafa voaporofo zany ny ataontsika hoe ny toerana ivorian'ireo solombavam-bahoaka ireo dia arak'izay ao amin'ny raha tsy diso andin'ny faharoa sy fahatelo ao amin'ny zay règlement intérieur ny Assemblée nationale zay zany no mamaritra an'izay ary ara-dalàna tsara zany izay zavatra izay. Rahantsika mahafantatra ihany koa fa tsy hoe noho ny antony hafa fa misy zany ilay amehana ara-pahasalamana eto Madagasikara mba hitandrovana ilay fepetra rehetra takin'ny ataontsika hoe izay fanajana ny amehana ara-pahasalamana zay no antony nanaovana an'izay famindrana ny fivoriam-be izay zany. Isan'ny teboka ivotra ao anatin'ity fivoriana ity ny fandiniana ny teti-bolam-panjakana sy ny fandiniana ireo lalàna izay mbola tsy voadinika teo aloha. Raha ny ataontsika hoe ny fandiniana ny resaka teti-bola zany dia any amin'ny fivoriam-be faharoa no anaovana an'izay. Fa kosa zany ny teti-bola nasipanitsiny na ny loi de finance rectificative no rehefa mandeha zany ny fiantsoana ataon'ny anivon'ny gouvernement no mandinika an'izay zany ny ao amin'ny parlemanta. Ny amin'ity kosa moa zany dia rahantsika mahafantatra fa ny bureau permanent ny parlement zany na ny an'ny Assemblée nationale na ny an'ny Sénat zany no mamaritra ny ordre du jour izay hodiniana anatin'izao fotoana fivoriana voalohany ara-potoana izao. Eo ihany koa moa zany ireo varomangatsika maro samihafa izay tsy vita zany na tamin'ny herintaona na zany nandritra n'ilay ataontsika hoe fivoriam-be tsy ara-potoana voalohany izay nandeha tamin'ity taona ity dia fomba fiasa araky ny lalàna moa zany no ataondry zareo indrindra fa araky ny lalam-panorenana moa zany. Aritra 90 andro araka izany ity fivoriana ara-potoana hatreny ny anteny mirarotonta ity izay nanomboka tamin'ity androany ity. Namoaka fanambarana ny OMS tamin'ny alalan'ny trano-kalam-pifandraisana sy ny tambazotra tserasera fa mety anasitrana ny coronavirus ny zavamaniry toy ny Artemisia. Namafisin'izy ireo ihany koa fa manohana ny fikarohana sy ny fitsaboana ny nentim-paharazana ny OMS. Miantarandriana. Zavamaniry entina hitsaboana maro samihafa toa ny Artemisia dia fantatra fa mety azo hitsaboana ny Covid-19 saingy ilaina ny fanaovana andra na afantarana ny hoe hatraiza no fahombiazana marina. Io no nambaran'ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera Facebook OMS Madagascar sy ny trano-kalam-pifandraisany omaly fa 4 volana May 2024. Araka io fanambarana nivoaka io, nilaza ny OMS fa mety ny Artemisia no fanefitra amin'ny Covid-19. Nambaran'izy ireo ihany koa fa manohana ny fitsaboana nentim-paharazana ny OMS, fitsaboana izay na manasitrana na mifameno amin'ny fitsaboana hafa ary azona tombontsoa isan-karazany. Namafisy ny OMS ankoatra izay fa tokony hanaraka fenitra maneran-tany momba ny fanafody ary tokony fanafody vita andrana no ampiasain'ny firenena rehetra. Ilaina ho izy ireo nisy ny essai clinique miara-miasa amin'ny fitoeram-pikarohana maro ny OMS ary manohana ny fanatanterahana izay essai clinique izay.
Tsy aivina, i Madagasikara no namoaka voalohany ny tambavy avy amin'ny Artemisia, rehefa maro ny fikarohana nataony manam-pahaizana malagasy momba azy sy ny vokatra tsara avy amin'ity zava-maniry ity tamin'ny aretina maro tany aloha. Taoriny izay manam-pahaizana avy any ivelany maro no nanamafy fa mety ho anasitrana ny coronavirus ny Artemisia. Amin'itony asa fikarohana ahafahana manatsara ny famokarana Artemisia eto Madagasikara. Androany anjery mizotra ny fikarohana tany amin'ny distrikan'Arivo Mamy ireo tompon'andraikitra any an-toerana. Io no nasaina. Artemisia, akora iray ampiasaina isoroana sy itsaboana ny valan'aretina coronavirus. Tokantrano malagasy maro no efa nisotro ny tambavy Covid organique azo avy amin'ity Artemisia ity, ary firenena maro ihany koa no efa nanafatra izany teto amintsika. Manana ny kalitao tsara oharina amin'ny firenena maro mamboly izany i Madagasikara. Tsy mitsahatra nefa ny mpikaroka malagasy manohy hatrany ny fikarohana anatsarana hatrany ny vokatra. Isany amin'izany ny eto Faharetana, kaomuna Moraranona Tongona, distrikan'Arivo Mamy, faritra Itasy. Reo zany le efa vita sedra teo amin'ny fanatsarana, zany hoe hita tamin'ireo plan élite reo zany fa ambony le tahan'le artemisinina ao anatiny, ary tsara ny tahan'ny rendement zany eny an-tsaha. Ato izy no tehirizina zany, araka ny hitanareo reny dia misy jiro be reo satria raha vao miena ny halavan'ny andro dia mamelana izy, dia raha vao mamelana izy dia maty. Dia rehefa alina zany ny andro dia ampiretiny dia mazava foana le izy dia tsy mamelana mihitsy izy. Condition expérimentale zany dia mahita zay any amin'ny farafahakeliny 2 tonnes 5 na feuille sèche zany à l'hectare. Raha ohatra ka ny eny amin'ny anivon'ny Tatsà dia manodidina eo amin'ny 1 tonne na 1 tonne 2 eo. Dia eo amin'ilay tahan'ilay artemisinina zany efa mahita zay amin'ireto any amin'ny 1,5% any. Zany hoe raha 100 kilo ana feuille zany mahita ny artemisinina 1,5 kilo. Raha ohatra ka 1% no mazatra eny amin'ilay condition commerciale reny zany. Raha ny dingana fambolena ity Artemisia no hatsaraina ity, afafy ny masimboly azahoana pepinière 570 hatramin'ny 80 andro aoriana izay, afindry ny an-tsaha ireo zanakazo ary mielanelana 80 cm isaky ny fototra. Tsy tsara ny mampilona rano azy, hoy ny teknisianina fahatondrahana. 5 hatramin'ny 8 maniry eny an-tsaha mijinja ny vokatra. Ny asa atao amin'izay dia kapaina tena makangady dia tomboanao amin'ny fotony ao, dia vao aha, dia maka labasy zany dia aha amin'ny anandro izy dia rehefa maina dia kapohana velesina amin'ny kazo dia mihitsana le raviny io dia iny amin'izay no alaina somary sivanina kely mba hiala le tahony reny, dia iny no atao anaty gony dia iny no alefany amin'ny usine zany. Eo amin'ny 5 volana ka hatramin'ny 9 bolana eo zany dia mahazoana le raviny, raha ohatra ka raviny tediavina. Dia le raviny iny indray iny jinjaina izy eny an-tsaha, tombohana eo amin'ny fotony eo zany dia aha amin'ny anandro ambony labasy, dia rehefa maina izy dia kapohana dia mahazo an'le raviny, dia le raviny iny no sivanina mba hiala le tahony sy le tangozany reny zany dia atao anaty gony dia alefany amin'ny usine. Amin'ity vokam-pikarohana ity, masimboly milanja 4 grama mahavita tany iray hektara. Ankehitriny, misy ny fiara-miasa eo amin'ny orinasa manao ny fikarohana sy ny tompon'andraiki-panjakana amin'ny alalan'ny governoran'ny faritra Itasy sy ireo olom-boafidy ahafahana manaparitaka ny masimboly ho an'ireo tantsaha sy manome fiofanana ihany koa. Tena misy tombontsoa tokoa ho an'ny firenena raha araka ireny filazy ireny ny Artemisia, ary raha ny tantara kely ary efa nisy tato amin'ny faritra Tasy ihany koa ny fambolena an'io hatrany ambany andrefana tany Mahavelona sy ny hatrany Miarinarivo any. Taty Arivo Mamy misy lefa Tatsà zany miara-miasa amin'ny Bionex dia mamboly an'ilay Artemisia. Fa eo amin'ilay toe-javatra misy zany dia mitady ny fomba anaparitahana azy ampitomboana ny faritra ambolena, ampitomboana ny vokatra mivoaka avy aty amin'ny faritra Tasy mba ho tombotsoan'ny vahoaka, satria voalohany indrindra isan'ny singa ao anatin'ilay resaka
entina miady amin'le coronavirus izy a ary mety ihany koa anaova farim-piainan'ny mitatsa zay manokatra zay mamokatra azy a no zay le hoe toejavatra misy zay. Isan'ny tsara indrindra maneran-tany ny kalitaon'ny Artemisia avy eto Madagasikara. Mampiavaka ity vokatra avy eto an-toerana ity ambony ny tahampamokarana na ny rendement à l'hectare. Eo ihany koa ny singa artemisinine, ray faingo 500 io zany ho antsika raha ray 100 ny an'ny firenena hafa. Amin'ity vokam-pikarohana ity misy ny traçabilité an'ireo vokatra, izany hoe fantatra ny toerana ny aviany, ny nikarakarana azy mandra-pahatonga izany eny amin'ny ozinina. Hatreto 120 ariary no andraisan'ny ozinina ny 1 kilao amin'ny Artemisia. Mitsabo aretina maro ny Artemisia ary tsy zava-baovao amin'ny Madagasikara ny fampiasana izany raha nambara ny mpitsabo efa nanao fikarohana momba izay Artemisia izay. Tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny fahasalamana izany rehefa manaraka ny fetrany fampiasana azy raha ny fanazavana hatrany. Michel Aranarjo. Tsy zava-baovao ny Artemisia rehefa aretina maro no tsaboina tamin'izany raha ny fanazavan'ny mpitsabo efa nanao fikarohana momba ny zava-maniry tao anatin'ny taona maro. Ampatsahivina aloha zany ny Artemisia tsy hoe vao androany no ampiasan'io ny malagasy. Fa ny Artemisia dia efa fantatra efa hatramin'ny ela. Fampiasa izy io, fampiasan'ny malagasy izy io rehefa voan'ny tazo, marary andoha, marary kibo. Fa tsy vitan'izay ihany fa rehefa tonga ny seriserena, rehefa tonga ny andro mangatsiaka tahaka izao dia nampiasaina koa izy io zany amin'ny atao hoe tagripal. Nampiasan'izy io koa zay tamin'ny fitsaboana diabety sy tosodra ary eo ihany koa fitsaboana ireo parazita isan-karazany zay manakorotana ny tsinay izany. Tahaka ireo fanafody hafa misy fetrana daoza ny vokatra azo avy amin'ny Artemisia rehefa ampiasaina hitsaboana. Ny fanarahana ny fepetranapetraka ihany no tsy isian'ny fiantraikany eo amin'ny fahasalamana. Ary ny zavatra naturel dia vitsy le effet secondaire na effet ataontsika imprévisible mety tranga. Zava-dehibe dia le dosage. Io zany misy fetrany hoe tia tokony hoanina amin'io isan'andro dia mandritry ny zao andro zao. Tsy azo atao koa hoe bon hihinana an'io anao dia hihinana an'io foana. Fa misy olona tsy maintsy jerevany tiliny ny dokotera hoe ty olona ty mety manana areti-po, ty olona ty mety manana areti-nivo, ka tsy maintsy arahana zany zay le hoe surveillance médicale raha fa misy zavatra tsy mety aminao. Raha ny fanazavana raha ho an'ny Madagasikara manokana, 3% ny malagasy no manana fahefana mividy fanafody, raha toa ka ny 7% dia saika androna amin'ny fitsaboana nentim-paharazana na vita amin'ny alalan'ny zava-maniry. Ny fahavalon'ny volana Jolay izao no hiditra ny taom-pianarana vaovao eny anivon'ny Université manerana ny nosy araka ny tapaka nandritra ny COPRIES izay nitanterahana omaly tamin'ny alalan'ny vidéoconférence. Miankina amin'ny toedra raha misy ara-pahasalamana ihany anefa izany. Henri Flory. Notanterahana omaly fa efatra ny volana May taona 2024 tamin'ny alalan'ny vidéoconférence ny COPRIES, fivoriana izay niarahan'ireo tompon'andraikitra isan-tokony. Nahitana ny filohan'ny Université enina manerana ny Madagasikara sy ireo tale jeneraly ny IST niarahana tamin'ny minitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Fivoriana nandinihana ny toe-java-misy sy ny fiainan'ny université rehetra manerana ny nosy ao anatin'izao fietrena ny fihiboana izao. Ny kandoa ireo tompon'andraikitra rehetra eny anivon'ny université amin'ny fanomanana sy ny fiomanana ny fiverenana ny asa mandraharaha rehetra amin'ny laony. Tapaka fa amin'ny alalan'ny fampianarana ampitaindavitra sy ny fizarana polycope ho an'ny mpianatra no amitana ny fampianarana mbola tsy vita ho an'ny taom-pianarana 2024 sy 2024 ary amin'ny fahavaliny volana Jolay kosa ny fidirana ho an'ny taom-pianarana vaovao. Dia niraisana teto an-drano ny fanapahan-kevitra amin'ny ampandehanana à distance ihany moa zany ny
koro na zavatra vitsivitsy amin'ireo activité pédagogique izay tsy mbola vita tany amin'ny taona taom-pianarana 2018-2019 iny dia nanapaka ihany koa ny teto amin'ny Kopriesy sy naminavina no namaritra ny hofidirana manaraka any amin'ny fahavalon'ny volana Jolay ho avy izao fa marihana etona fa izany rehetra izany dia ampanarahana sy ampanajana ihany ireo fepetra ho fisorohana ny tsy hiparitahan'ny lay aretina Covid-19 ka raha misy sanatria ny mety ho fahasarotana na fiovanana faratsy mipedrara dia miverina mivory sy mandray fanapahan-kevitra indray moa ny tompon'andraikitra rehetra voakasika izay ato amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika. Raha misy ny fiovanana fahasarotana ny toe-draharaha misy eto amintsika, miverina mivory mandray ny fanapahan-kevitra vaovao indray ireo tompon'andraikitra rehetra voakasika eo anivon'ny ministera. Aorian'ny ny fandiovana sy ny fandrarahana fanafody ireo université rehetra manerana ny nosy, azo heverina ny anatanterahana ny soutenance de mémoire, fa kosa tsy maintsy manaja ny fepetra rehetra izay noraisana sy mifandray amin'ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena. Entina aminao anatin'ny fanadadiana manaraka kosa ny mahakasika ny confinement ny zaza autiste, fianakaviana iray no nanaiky ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazety Michel Aranaarjo. Eto Akazomanga no mipetraky Irintsoa, zazavavy kely 4 taona miaraka amin'ny ray aman-dreny sy ny zokiny vavy. Zaza hafakely izy, irony antsoina hoe zaza autiste. Amin'izao fotoana ny fihiboana izao amin'ny maha autiste azy, saika niova avokoa ny fahazarana izay efa nozarina azy nandritry ny taona maro. Mahazatra anazy foa dia misasa dia tonga dia any amin'ny bebe. Tonga any amin'ny bebe dia any pariva ny andro. Fa zao izany zao foa dia tsy maintsy atao trano. Satria koa tsy mahazo voaka ao ivelanao tsy dia mivoaka satria na ny ankizy rehetra atao matahotra anazy satria tsy tena mamono be. Dia io trano io zany ny tena mikatona zany tena confiné ato mihitsy. Tsy mivoaka mihitsy izy. Dia raha misy taona raha tsy maintsy mandeha ny dada, tsy maintsy mandeha zay mivady dia ateriny amin'ny bebe izy dia efa tsy zatra an'ilay fiainana teo aloha indray izany fa rehefa confinement zao indray mazatra anazy hoe atao trano izay efa mianaka dia izay tsy mandehandeha tsy mahazo mampiditra olona ka hafa ankoatranay efa mianaka fa izay efa mianaka dia izay efa mianaka. Ho amolaka indray zany izay raha miverina normal indray ny fiainana satria dia efa tsy zatra an'ilay hoe mandeha any amin'ny bebe any tiantsony indray zay fa ilay hoe foa dia atao trano misakafo dia misasa dia ny ambony fandrina amin'ny lalao telefona dia ady daholo dia sineny zoky misarotsarotra indray ny amin'ny lalinazy iverina amin'ilay fiainany teo aloha. Arak'izany ezaka lehibe ho an'ny ray aman-dreny ny fambizarana ny zaza autiste amin'ny fahazarana vaovao indray. Ho an'ny Irintsoa, fikafika madinika no napetraky ny ray aman-dreny ny andaniny ny androny amin'izao fotoana ny fihiboana izao. Sarosarotra aloha tsy mora no mitaizana azy. Indrindra misy olona vaovao ohatr'izao tena masisika izy dia izy koa zatrazatra mivoaka tany ivelany dia izao zany izy tsy maintsy forcena hijanona atao trano dia sarotsarotra ilay izy tena sarotra. Teo aloha izy tany amin'ny bebeany any dia izao zany izy zao ohatran'ny hoe teo any fa tsy afaka dia ny anaovana anazy iny telefona iny aloha zany tena fikalmena anazy telefona dia hira izay zany tena mampipetraka anazy ny telefona iny dia hira dia manaraka ny sitrapo izay atao trano. Ohatran'ny hoe mira daholo dia miara-mira daholo mandihy daholo mitehaka daholo tena hoe manaraka ny sitrapony tena rano dia rehefa ohatran'ny hoe tsy tiany izy zokony io dia miala kely mihitsy misy taona izy tena hoe teo kalma rery ao ambony ao dia ao rery izy. Tsy tahaka ireo zazafa mila fitiavana bebe kokoa ny zaza autiste. Ny fahazoany fitiavana betsaka no isany ampivoatra azy. Hatramin'ny janona atao trano zao tena nisy fiovana be mihitsy izy satria tato foana izay zany dia hatramin'ity confinement izy lasa nahay miteny nahay mot maromaro izy zany dia efa nahay izy zao pipi kaka teo aloha izy mbola manao anaty kilaoty fa zao izy zao fa pipi efa maka tonga dia maka po zany ianao dia nisy fiovana be zany noetiny nandritra n'ity an'ity lasa mahay miteny izy zao hoe voky rano misy olona foana akaiky sa hoe ina matonga izay aloha tsy dia haiko loatra satria bebe any ary nampianatra anazy foana tsy nanao mihitsy izy
fa ny fijeriko anazy ngamba ny ampy le fitiavana hoe eo tsara tadasineny dia magnampy tsara zany e dia tena misy fiovana be mihitsy izy tena mitondra fiovana be lehibe ho anazy ny tena nay zavatra be lehibe zany nandritra n'izay ray volana sy tapanjanonanto atao trano zay. Lafa mavao hafa kosa indray naempotra ny fotoana afahana mandony etra araka ny fanambarana izay navoaka ny ministera tompon'andraikitra ho amin'ny impôt synthétique ny empotra amin'ny 15 volana jona ny farafandoavana izany ny impôt sur les revenus kosa indray dia azo atao indro ny fandoavana izany ka ny atsasany azo alofo ny 15 volana me ary ny ambiny kosa ny 15 volana jona. Ny dépôt des états financiers kosa indray dia naempotra amin'ny 17 volana jona. Makasika ny droit de communication des marchandises vendues achetées à des tierces kosa dia ny 17 volana jona ny farafanaovana izany. Zay ny amin'ny fahatonga eto amin'ny fotoana ny doka varotra isika aoriana zay atatsika makasika ny olana orinasa afakaba iray eny Ambomalaza Ambomangakely eo ihany koa makasika ny service minimum ny aveo anivony fitsarana rehefa aveo ary. Telma mora hoanina, misy antso, misy SMS, misy internet mandritra ny tontolo andro, arivo ariary fotsiny a. Vaovao, mividiana mora hoanina dia mahazo bonus mora night tsindrio ny dièse 322 étoile 21 dièse. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Yes, I feel good. Fepetra iarovana amin'ny coronavirus, raha mahatsapa mafana hoditra, mikohaka ary matsiaro sempotra, manatona aingana mpitsabo na miantso mivantana ny larana maitso 913 alaviro aminao ny coronavirus arao ny fepetra. Cool TV FM miaraka aminao. Yes, I feel good. Oh yeah. Yes, I feel. We love chocolate. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isanandro. Bic 200 étiles. Bic Confort 2. Bic 300 étiles. Bic Flex 3. Bic Flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor.
Retrouvez la tuile en acier traité revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Chocolat Tsar. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Isanandro. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Maro amin'ny aretina mpahazo ny mpiasa sy ny fianakavidy no tsy raisin'ny hostia tanana. Voakasika izany ireo aretina sarotra sy mila fandidiana raha nambaran'ny tompona ndraikitry ny hostia izay nanaovana fanadadiana. Isan'ny tsy raisina an-tanana ny marary voan'ny appendicite araka ny fijoroana vavolombelona izay nataona mpiasa iray. Yves Richard. Isan'ny mpikambana feno io anivo ny hostia nandritra ny taona maro ty iray mpianakaviany ity. Tratry ny appendicite ny tenany amin'izao fotoana ary tsy maintsy andalo fandidiana. Tsy nisy ankilany fandraisana tanana ataony hostia amin'ny fitsaboana azy. Fanontaniana maro arak'izany no napetrany mahakasika ny fomba fiasan'ny hostia sy ny fetra amin'ny fandraisana tanana ny mpikambana tojo tsy fahasalamana. Za tompoko dia manana numéro matricule ara-dalàna ary efa ela ny mpikambana tao. Fa nany ariary dia tsy nomeny aho amin'ity saran'ity fandidiko ity. Fa malahelo amin'ny laza etona fa tsy raro ny zavatra mahazo ahy. Tokony hazavainy zareo dimy voalohany hoe ny toanay amin'ny voalohany dia alohan'ny voikambana zany ianao dia tokony hazavainy zareo ara-dalàna hoe izao avy ny antoanay atseto ny farany fiantoanay ny mpikambana rehefa tody tsy fahasalamana. Nefa tampoka amiko ity zavatra ity nefa amanetsinetsy ny resaka eto. Za zao nieritseritsy amin'ity saran'ity fandidinana ity dia zareo niantoka amin'ny fandidiana nefa na ny ariary dia tsy mandray an-tanana ny aretina sarotra sy mila fandidiana arak'izany ny ankamaroan'ny hostia eto an-drenivohitra. Miankina amin'ny fanafody sy ny tolotra misy ny anivon'ny hostia tsirairay ny fitsaboana omeny ny mpikambana. Tsy misy ihany koa ny fandraisana an-tanana na izany amin'ny fanonerana ny saram-panafody na ny saram-pitsaboana raha sendra izay fandidiana sy ny maro hafa izay. Ka miditra hopitaly raha toa ka nanan'ny hostia ny fanafody na fizahana hafa prescrivy avan'ilay dokotera amin'ny hopitaly dia raisinay an-tanana amin'izay vitanay sy anananay. Fa ny tsy anananay dia mba any amin'ny hopitaly izy zany mijery azy le olona. Hatreto aloha tsy misy fandraisan'ny hostia an-tanana anjara amin'iny zany. Averiko tsara fa voarakitra anatin'ny règlement intérieur izay zavatra izay. Nitondra ny fomba fijery momba ny fandraisana tanana toy ny hostia ampikambany arak'izany ny sekretera jeneraliny Saint-Pizoff na ny syndicat ny mpiasa ny zone France anatin'ny faritra Nalamanga izay matetika misedra olana toy izao indrindra ho an'ny mpiasa anivon'ny orinasa Fakab. Ny votra nandritra ny fanehoan-keviny fa tokony handray anjara amin'ny fitsaboana hatrany ny hostia raha tia sampandraraha itony mampanao ny fizahana sy ny maro hafa ny velany. Ohatra ka ny dokotera-ny hostia no manome an'izay instruction zay hoe tokony hanao échographie le olona na tokony hanao scan le olona arakaraka izay zavatra tokony ataony marary eo zany ka ny hostia manome an'izay instruction zay dia raisiny an-tanana lay prise en charge. Raha ohatra kosa aloha ka hoe tonga dia ny dokotera no miteny hoe
tokony hididy ianao fa mandany ianao mankary dia tokony ho raisin'ny hostia an-tanana satria baikaovaty amin'ny hostia le izy zany fa matetika mantsy zavatra ohatran'izay zany a raha ny tena izy a dia miditra hôpitaly le olona zany dia any amin'ny hôpitaly no manome an'izay instruction zay hoe tokony hididy ty olona ty. Manodidina ny valo ny hostia eto an-drenivohitra Antananarivo mikambana avy amin'ny orinasa maro ho an'ny eto Anosibe manodidina ny 900 hatramin'ny 700 isan'andro ny marary raisiny. Isan'ny sampandraramsana fitsaboana olona maro arak'izany ny hostia ka tokony ho jerena akaiky ny tolotra sy ny maro hafa omeny ny mpiasa sy ny orinasa raha teo mandola tsakemboka isam-bolana ho tambo ny fitsaboana azy. Mpiasa manodidina ny 500 eo anivon'ny orinasa Afakaba iray eny Ambohimalaza Ambohimankakely no natsahatra amin'ny asa nanomboka tamin'ity androany ity. Tsy ara-dalàna ny fomba nampaitona azy ireo ho ny firaisan-kina ny sindika eto Madagasikara tonga teny an-toerana. Manadina. Nanomboka omaly no nahato tamin'ny asa ny reto mpiasa manodidina ny 500 eo anivon'ny orinasa Afakaba mpanodina lambiray eny Ambohimalaza Ambohimankakely reto. Raha mpiasa vaovao sy mbola tsiraikitra anivon'ny orinasa matetika no hiaran'izay raha ny fahita eny anivon'ny fiarahamonina. Efa niasa nandritra ny taona maro teo anivon'ny orinasa ny voakasiky ny fandroahana. Misy miasa zay nefa numéro taloha tsy ampiasainy fa le numéro any farana indray no miasa dia zahay tompoko le sefronay mitendry nefa no mitendry an'izay dia zay no olananay zany mba mangataka zany zay hoe le izy zany misy le miasa dia misy le tsy miasa raha misy le chômage teknika tompoko tokony tsy hiasa daholo zahay. Mbola mihodina ny orinasa araka ny fanadihadiana androany fampihenana ny mpiasa vokatry ny fidina ny famokarana amin'izao fotoana isian'ny Covid-19 zao arak'izany no antony nampitsaharana azy ireo. Na izany aza tsy ara-dalàna ny fomba nampiatoana ny mpiasa amin'ny asa ny ho ny firaisan-kina ny sendika eto Madagasikara na ny FISEMA tonga anjery ny zava-nisy teny an-toerana. Maro amin'ny lalàna sy ny masotsivana arahana amin'ny fampitsarana mpiasa toy izao no tsy voahaja. Ka ohatritsika nisy niasa 7 taona atao nisy niasa 3 taona dia le 3 taona no avoaka raha mitovy indray zany ny SNT ataontsika samy 4 taona izy ny saritra mety samy hafa avy ny ray miteraka 3 ny ray miteraka 2 dia le miteraka 2 no alefa raha samy 2 indray ny zanany dia arakaraka le comportement le mpiasa ao anatin'ny orinasa mety ny ray mahazo sazy maromaro ny ray efa vita manenjika production ohatr'izay zany le critère tokony natao zareo zay zavatra nefa tsy voahaja. Tsy ny fampiatoana mpiasa tsy ara-dalàna ihany. Maro ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny orinasa nandritra ny taona maro. Isan'izany tsy fisitrahan'ny mpiasa ny fitsaboana ara-pahasalamana feno avy amin'ny hostia. Ny asa kila ny mafy ny latsakemboka miala amin'ny karama isam-bolana raha ny fitarainana. Tamin'ny herinandro no nandeha hostia dia tsy niraisin'ny zareo izany hoe tsy le dokotera niona taminay ny vatana fa ny personnel nidina teo amin'ny sécurité dia tsy nandray izy fa any Behoririka hono no mandeha zany izay olona mbola tsy miasa aloha izao dia tonga tany izay dia nalefa ny tany Behoririka miverina tato ampiasananay fa ato misy ny hostia anay dia anjaran'ny hostia ato ampiasana zany no miandraikitra anay dia mbola tsy niraisin'ny zareo foana fa zay be voka sy zay marary tsy afaka mandeha lavitra no raisin'ny zareo zany hoe zay be voka manana rendez-vous zany efa ny ao anatin'le be voka tsy niraisin'ny zareo. Tsy nahazo mpanazavana momba izao fampitsarana mpiasa tsy manara-dalàna izao ny tompony andraikitry ny orinasa Afakaba. Tsy nahazo niditra ny faritry ny orinasa ny mpanao gazety ary tsy nomena fanampanazavana mahakasika ny toetra iray ihany koa. Mitohy hatrany ny asa fitateram-bahoaka ho an'ireo taxi be sasany teto andrenivohitra ho amin'ity androany ity nanisy aza ny fanambarana izay nataon'ny UCTU sy ny UCTS. Abraham Randriamana. Nateo aza ny fanambarana nataony teo anivon'ny UCTU sy ny UCTS omaly mikasika ny fampiatona ny asa fitateram-bahoaka eto andrenivohitra. Nisy hatrany ireo taxi be nanohy ny asany andavanandro amin'ny androany. Ny tsy fahafantarany mpamily ny fepetra fampiatona no nambarany maro ho antony nanohizan'izy ireo ny asa androany. Ho an'ny taxi be nanaovana ny fanadihadiana, nandritra ny fanatanteran'izy ireo ny asany no nampandre azy ireo ny tompony andraikitry ny coopérative mikasika ny fampiatona ny fitateran'ireo mpandeha. Nanana ny asa fotsiny zay mbola tsy dia nanana ny vaovao zao dia zay ny asany. Taonay ny vaovao dia tsy maintsy hijanona zay.
etsy ankilany ny eo aza ny fanirian'ireo mpitatitra sasany noho ny asany ireo tompona andraikitra ny anivon'ny terminisy no mandrara azy ireo tsy hanatanteraka izany. Za zao tonga tany avany atrano dia tonga dia nakativa tsy nafantatra dia tonga etỳ tsy miasa tsy avela mipointera miasa hoe tsy afaka miasa za tsy nitondra mihitsy nefa misy le patron sasany miasa kely tory reo tamin'ny maraina dia vantenen'ny pointera dia vanjanona daholo. Za zao mbola tsy nafantatra hoe avy amin'izy avy amin'ny pointera fotsiny tenana hoe tsy mahazo miasa fa migrevy ny taxi be dia zay zany dia vanjanona fotsiny azy. Maharitra fotoana ela araka izany ny fotoana indrasan'ireo mpandeha eny amin'ireo fijanona ny taxi be vokatry ny fahavitsian'ireo fiara fitateram-bahoaka miasa. Efa tamin'ny folo sasany tonga filatsaka dimy izao ohatra tsisy bus mihitsy andro taloha mandrapitsy. Mitoetra hatrany ny fepetra ara-pahasalamana ho an'ireo taxi be manatanteraka ny asan'ireo. Tsy fantatra hatreto ny fotoana hifarana ny fampiatona ny asa fitateram-bahoaka ho an'ireo taxi be UCTU sy UCTS. Anamafy sy anatsara ny tolotra omenan'ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fanavaozana ireo ivitoeram-pandraisana ny jirama ankehitriny. Maro araka izany ny fepetra izay niraisina, isan'izany ny fanamorana ny fanefana facture ny alarana efisa. Raha eo andalam-panomanana amin'ny fivoahana amin'ny krizy ny orinasa jirama amin'izao, misy ny fepetra vaovao noraisiny teo anivon'ny jirama ho fanamafisana sy fanatsarana ny tolotra omena ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fanovana ny fitoeram-pandraisan'ny mpanjifa. Isan'ny fanovana entin'ny jirama ho an'ny mpanjifa manerana ny Madagasikara ihany koa ny facture par lot, tolotra izay miopana amin'ny fanamorana ny fanefana ny facture. Ny fandaniana latsaka ny 30 andro no efana ao anatin'ny facture. Mandalo indroa any amin'ny isa tokantrano ny releveur, maka ny marika ny fandaniana ary manatitra ny facture afaka 3 andro. Tsy misy fiovana fa ao anatin'ny 10 andro ihany no anefana ny facture. Eo ihany koa ny fanamafisana ny tolotra digitalisation. Petraka ny jirama voalohany indrindra zany ny fanatsarana ny filaharana eny amin'ny masovoy. Mampiasa teknôlôjia vaovao zany zao ny jirama mba andrindrana tsaratsara kokoa mba tsy lahatra be loatra intsony zany ny mpanjifa izay manantona ny masovoan'ny jirama. Ny faharoa dia mametraka ihany koa zany jirama ny fanamorana ny fanefana ny facture. Io zany le atsotsika hoe mampiasa teknôlôjia numérika na le hoe digitalisation zany jirama momba an'izay satria efa betsaka zany ny fomba ankehitriny efa misy ahafahana manefa ny facture ny jirama, zany hoe tsy mandoa espèce intsony zany fa afaka mandoa an'izany facture zany amin'ny alalan'ny finday. Ho an'ny faritra Analamanga mba hatomombana ity tolotra vaovao ity, andalo indroa ny releveur amin'ity volana Mey ity, ka ny voalohany dia anatitra ny facture volana Aprily sady aka ny marika fandaniana ary ny faharoa kosa anatitra ny facture volana Mey. Namafisin'izy ireo ihany koa fa mitondra badge sy mampiseho taratasy maniraka fanatanterahana asa ireo mpiasan'ny jirama manatanteraka izany asa izany. Misy fiantraikany mivantana amin'ny fandraisana raharaha eny anivon'ny fitsarana izao amiana ara-pahasalamana izao. Mbola maro ireo raharaha izay miandro fitsarana hoy ireo mpisolo vava izay nanaovana fanadidina tamin'ity androany ity. Ny laharana efisa. Efa misy ny noty izay navoakan'ny ministera ny fitsarana mahakasika ny fomba fiasan'ny fitsarana amin'izao amiana ara-pahasalamana izay lalovan'ny firenena izao. Vitsy ihany anefa no niova tamin'izany raha ampitahana tamin'ilay noty teo aloha. Mbola maro ireo sapan-draharaha izay nahato amin'izao. Nisy noty faraparantena avoaka amin'ny ministera momba ny hoe fomba fiasan'ny fitsarana indray amin'ny fotoana izao. Fa ny tena marina aloha zany ohatran'ny mbola le teo amin'ny noty tamin'ny voalohany tamin'ny 23 marsa iny any ohatra miverina. Kanefa na zany misy fanalahana kely any izy satria tamin'ny fotoana andro tamin'izany dia mbola tsy nandeha ny famoahana didy. Fa ny didy amin'izao fotoana izao zany efa mivoaka azo alaina ana fitsarana ny voaka ny didy mandritra confinement amin'izao fotoana izao. Fa ny bref délai zany ny référé d'heure à heure mandeha foana amin'izao fotoana izao. Dia ny chambre de détention koa mbola mandeha foana koa amin'izao fotoana izao ary ny chambre d'accusation koa any amin'ny cour d'appel mandeha
zany hoe niasa maika zany mandeha tokoa hatramin'izao. Ilaina hoy ity mpisolo vava nanaovana fanadiadiana androany ity ny fanovana ny fiasan'ny fitsarana na mbola ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana ary ny firenena amin'izao. Maro ireo raharaha eo anivon'ny fitsarana izay mila hatsaraina. Tena nisy tokoa ny fiatraikany izay fihiboany iray hatramin'izay eo fitsarana, fiatraikany any amin'ny vahoaka satria misy zao ny olona sasany hoe tokony hivoaka ny fonja mbola mijanona foanao. Misy zao sasany hoe ady tany na ady trano na lova na zavatra hoe maika dia maika mijanona fotsiny amin'izao, petrapotsiny amin'ny izy. Dia miandry tahaka ny raha rehetra mikasika ny voaka ray manontolo. Ka indrindrindrindra ty fitsarana ty betsaka ny zavatra hoe hiatera voaka sy tendra voaka amin'ny fitsarana io ka noho izany dia everitsika amin'izao fotoana izao. Fa ny fisokafan'ny fitsarana io dia manamaivamaivana kokoa ny zavatra hoe mahory ny vahoaka, manamaivamaivana kokoa ny zavatra mitambesatra amin'ny fiainana andavanandro satria mety misy vola tedaviny any, misy vonotra tokony aloha zany ny zavatra ny fitsarana tena nefa tsy voaka. Andrasana araka izany ny fanovana ny noty izay avoakan'ny ministeran'ny fitsarana mahakasika ireo raharaha izay miandry fitsarana amin'izao. Natomboka androany ny fametrahana vato fototra ny tsena manara-penitra Ambovobe Androy. Aritra 10 andro ny fanatanterahana ny asa. Nitondra fanazavana momba ny fandraisana antanana ireo tokantrano miisa 420 tafo avy eo amin'ny ivony faritra. Kaiton Andriatsilava. Taoriny ny fifandonana ny seho tany an-toerana, vita ny fanesorana ny trano, dingana voalohany amin'ny fanorenana ny tsena manara-penitra. Miroso amin'ny fandrindrana ny toerana mindranan'ny mponina amin'izao fotoana, ny ao anivon'ny faritra Ambovobe Androy. Ka ireo olona ireo zany izay miisa 420 tafo dia aty ny toerana hamindrana azy. Efa natao ny piquetage dia mirefy eo amin'ny 9 mètres sur 7 no vomenany zareo isan'isany. Horaisina tanana avokoa ny fitaterana ny entana, fijerena sy fanomezana fitaovana hanorenana trano sy ny maro hafa. Atao lohalarana amin'izany ireo mpivarotra. Faharoa manaraka an'izay, raha nahazo efametatra amin'ny efametatra izy teo amin'ny toerana nisy azy taloha dia hapetraka amina toerana 7 metatra amin'ny 7 metatra. Izany rehetrarehetra zany antohany faritra koa ny fitaterana ny entan'ireo olona ireo raha ohatra misy anatin'izany lamina apetraka izany. Eo ihany koa ny fijerena satria ao anatin'ny fandaminana tanteraka an'izany zahay ny fanomezana fitaovana an'ireo olona ireo hanorenany trano indray mandeha eny amin'ny toerana izay hametrahana ny zareo. Ohatra amin'izany ny vifotsy na ny tôle, ny fantsika na ny pointe ao anatin'izay. Eo ihany koa ny fanomezana ny zareo ny poteau hanorenana an'izay trano eny amin'ny toerana vaovao izay hametrahana ny zareo. Natomboka androany ny fanomezana ireo fitaovana ahafahan'ireo mponina manorina toerana fonenana vaovao ireo. Natomboka androany ihany koa ny fametrahana vato fototra hanorenana ny tsena manara-penitra ao Ambovobe Androy ary aharitra 80 andro ny fanatanterahana ny asa. Isy ihany koa trano mora ahorina ao anatin'ny faritra Androy. Ohatra amin'izany ny fanamboarana hôpitaly manara-penitra sy CSB2 manara-penitra ao amin'ny distrikany Belo, ny fanamboarana pavé, ny lalana ao anatin'ny distrika misa 4 ao amin'ny faritra Androy ary ny kianja manara-penitra ao amin'ny distrikany Ambovobe. Nanao tana maro hanamboatra ny lalana izay mampitohy amin'ny fokotany hafa ny mponina ao amin'ny fokotany Navety sy Nosobe. Mora kokoa ny famoahana ny vokatra rehefa vita ny lalana raha ny fanazavana azo. Kaiton Andriatsilava. Natomboka ny voalohan'ny volana May lasa teo ny asa tagna maro sy fikojakojaina ary fanamboarana ny lalana ao Navety. Mora kokoa ny famoahana ny vokatra sy ny fifarakalozana ara-barotra amin'ny hafa raha vita ity lalana ity hoy ireo mponina. Ny ao toerana izay mpamboly sy mpiompy ary mpanjono avokoa. Fagnamboarana lalana ho an'ny Navety zegny ny tegna ny tadiavinay aminazy ity tokony asiovagna pozalaina izy. Eo amin'izay asiovagna kanaly. Fa izy koa atao pozalaina fo tsisy kanaly koa tsisy varana. Manjary roboka zay fa misy rango tamin'ny 2015 zay fa niasa lalagna zay teo nanomboany asa lalagna ty zegny 2015 ndraiky jusque zio zegny navelovelogno lalagna Navety fa naty izy teo.
ino zao no tegna vokatra miboakaboaka navetsy eo mandeha? Vokatra tsoha, manga, vanio, katakata, langilangy. Zegny ny vokatra ny bakako. Fa nazy fanamboaran-dalana amin'ny refy 7 kilometatra izay tena nampijaly ny mponina ny fokotanina vetsy ny taona 1740 ary vola avy amin'ny fanjakana Foibe tamin'ny alalan'ny CLD no nanamboarana ny lalana tamin'izany fotoana. Ankehitriny nandray an-tanana ny mponina ary nanampy azy ireo ny commune Nosy-Be. Fotoana hanamafisana ny fifandraisan'ny mpiara-monina ny asa tahaka izao. Tanjonay amin'ny fagnamboaran-dalana ity zegny mba hisiany fifandraisana amin'ny samy fokotany. Io koa zegny ny afahanay mivezivezy zegny mamoaka vokatranay zegny avy navetsy zegny mandeha amin'ny fokotany hafa na ay amin'ny vily zegny. Indrindrandrindra zegny amin'ny tanjonay amin'ny fanaovana ty tagna-maro ty zegny. Ity zegny ny fomba raiky afahana mampiavana ny samby mpiara-monina. Amin'olo jiaby miasa io misy olo efa tsy mifankahita tagnatin'ny fanjava raiky fanjava roe ny any zero nanjary fankahita. Sady koa zegny ty zegny andesiny mampiavana. Nankasitraka ny etika nataony vahoaka, natsapa izy ireo fa ho afaka ny fahasahiranana vokatry ny faratsiany lalana, indrindra amin'ny fotoam-pahavaratra. Maresaka iraisam-pirenena any États-Unis, toerana maro no efa miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ankehitriny raha toa ka mbola isan'ny firenena voakasika indrindra ny coronavirus ny any an-toerana. Hatreto manodidina ny 8,9 ireo namoniany. Fanadina. Eto amin'ny moron-dranomasina iray ity, maro ny olona tonga ilomano nanomboka nanambaran'ny filohan'ny États-Unis fa miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ny any an-toerana. Mahasamihafa azy amin'ny famaroan'ny olona teo aloha fotsiny ny fampatsiahivana ny fanajana ny elanelan'ny tsirairay. Na dia misy aza ny fiainan'ny isan'ireo vao marina fa mitondra ny tsimikaretina any an-toerana tsy mora resy ny coronavirus. Andro voalohany isokafana ity plage iray ity izao, afaka maka ity izay akaina, anao fanatanjahantena sy ny sisa. Ilaina fotsiny ny manaja ny elanelana iray faingo 10 metatra isaky ny vondron'olona. Toeram-pivarotana maro ihany koa no efa misokatra, nandray fepetrany déconfinement amin'ny ampany ihany koa i Texas. Tsy mbola resy anefa ny coronavirus any États-Unis. Raha ny tatitra farany mandina ny 2.4 tapitrisa no vao marina fa mitondra ny tsimikaretina ary mahery ny 8,900 no namoiny. Ho any manam-pahaizana any an-toerana noho ny izao déconfinement izao, vinavinan'izy ireo iotra ny iray etsy no faty ny Covid-19 ny voalohan'ny volana Jona izao. Na eo azy izany rehetra izany, toy ny fidinana an-dalambe any Boston, etsika manohitra ny fiboahana an-trano. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity, ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara atao. Tonga avy mitsidika Batimax ao tsara lalàna fa ho hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.